ny alitara no horavanao ary ny tsangam-bato tsampy no vakivakianao, ny aseraha no kapainao ary ny sarin-javatra voasikotra hodoranao amin'ny afo, fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Deutéronomie 7 andiny 5 sy 6. Miantso antsika rehetra, ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany mba hahalala an'Andriamanitra, ahafantatra an'Andriamanitra. Ary tsy tokony misy mihitsy zany olombelona na dia iray aza tsy hahalala an'Andriamanitra. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpamorona antsika tongotra aman-tanana tamin'ny alalan'ny zava-mahagaga ny fisiana, zava-mahagaga ny fisiantsika no namorona an'Andriamanitra antsika. Izay ny siansa mahatakatra ihany fa ampahany kely fa Andriamanitra io dia tena mahafantatra amin'ny tsipiriany. Izy no namorona antsika ny firafitry ny tova rehetra, ny fandehan'ny tova ho anantsika fantatra Andriamanitra. Ary ny tanjona dia tsotra, ny hoe hitondra fahasambarana ho antsika Andriamanitra, hanome fiadanana ho antsika Andriamanitra. Indraindray dia tsy takantsika zany ahalehiben'ny asan'Andriamanitra izany. Tanjona ihany koa dia izao, ny hahatonga antsika hiankoka amin'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra, ahatsapa izany tombontsoa lehibe nomen'Andriamanitra antsika izany. Ary izany no tian'Andriamanitra natao tamin'ny zanak'Israely. Rehefa niainga avy any Egypta ny zanak'Israely andeha ho any amin'ny tany Kanana, dia tian'Andriamanitra hahatsiaro mihitsy izy hoe ny herin'Andriamanitra no nanafaka azy ireo. Ao amin'ny Exodosy 7:20-7. Jereo ny baibolinareo, vakiako zany izy dia iarahantsika mamaky, nareo afaka mijery ihany koa. Hatrany amin'ny ranomasina mena ka hatrany amin'ny ranomasin'ny Filistina no ataoko faritaninao, ary hatramin'ny efitra ka hatrany amin'ny ony, fa hanolotra ny mponina amin'ny tany eo an-taninareo aho, ary handroaka azy eo alohanao ianao. Zany ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Niainga avy any amin'ny tany Egypta, mandeha any amin'ny tany efitra, any amin'ny tany Kanana, mbola tsy tonga any fa eny atsefatsefaky ny efitra, tany efitra eny, tsy manana tany, tsy manana inona dia nanome teny fikasan'Andriamanitra, omeko tany ianareo, ataoko resinareo ny fahavalonareo rehetra. Dia mbola manamafy indray izy ao amin'ny Exodosy 7:1-7. Lavalava ihany ilay andininy a. Exodosy 7:1-7. Zao no ataon'Andriamanitra. Afatra ho an'ny zanak'Israely zany izy io. Miakara ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fidipolona amin'ny olon'Israely, ka miankofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no hanakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba hanakaiky, ary ny olona dia hiakatra homba azy. Dia tonga i Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah fa ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona ka nanao hoe ny teny rehetra ho lazain'i Jehovah dia ataonay. Zany ny fanapahan-kevitry ny zanak'Israely. Misy tsipirian-javatra kely amin'ny hoe miakara ianareo sy Mosesy, ny fidipolona, Nadaba sy Abiho. Inona ny antony zany? Ny antony dia tsotra ihany, ny ahatonga an'izy ireo ahatakatra, hilevitra sy hankoka hoe tena mahagaga ny zavatra ny tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsy takatry ny saina ireo fahagagana, mirakla izay nataon'Andriamanitra ny tantanana ny fiainantsika. Dia nandeha Mosesy, Nadaba sy Abiho sy ny fidipolona, izy rehetrarehetra ireo, ny fidipolona zany mbola nijanona teny ambanimbany, fa i Mosesy niakatra teo akaikin'i Jehovah, niresaka tamin'i Jehovah. Ary ny zanak'Israely teny amin'ny farany ambany, teny amin'ny tany misy azy, dia nirohatra ny teny hoe izay rehetra lazain'i Jehovah, izany no ataonay. Izany no atao fiankofana feno amin'Andriamanitra. Ka isika koa izao sy ianao mahagaga ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Inona no tokony ataontsika zany? Minkoka amin'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra, miray feo amin'ireo zanak'Israely ireo manao hoe izay rehetra lazain'i Jehovah, izany no ataonay. Aiza ny misy ny ambaran'i Jehovah? Ao amin'ny teniny, ao amin'ny baiboly, izany no ataonay. Ary rehefa niala tamin'Andriamanitra kosa ireo zanak'Israely ireo, rehefa niala dia tonga ny loza, tonga ny famaizana, tonga ny kapoka, resy ny zanak'Israely, resy ny fahavalo. Zany koa no mitranga indraindray ny fiainantsika. Ary matetika rehefa miala amin'Andriamanitra isika dia resy, tsy mahomby, ary dia mitotongana mihitsy ny fiainana, dia manao bilan kely hoe taizany tsy nahomby, inona ny antony tsy nahomby azako? Ry namana,
tian'Andriamanitra mba hiaraka amin'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra ho eo am-pelantanany fiainantsika. Tian'Andriamanitra mba izy no fandresentsika ary hiteny tahaka ny zanak'Israely manao hoe izay teny rehetra nolazain'i Jehovah, izany koa no ataonay. Manapa-kevitra amin'izany ve ianao? Mba miombon-kevitra amin'ny zanak'Israely tahaka ny zanak'Israely ve ianao? Andeha hiteny an'izany tsika ary hoe izay rehetra lazain'i Jehovah dia izany no ataonay, tsisy fepetra, tsisy hoe ka izao ka, fa izany no ataonay. Fankatoavana tanteraka feno, tsy mametraka fanontaniana, ary dia izy ihany no iankofantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Dia hivavaka isika. Saotra tombon-tsara no ny hafatra matanjaka omenao anay, hafatra sarobidy izay mampirisika sy mampitodika anay. Izay teny rehetra ho lazainao dia izany no ataonay Jehovah. Ampirisio izay hiaino ny teninao, ampirisio izay omeo fotoana hanatanteraka ny teninao ary hanaraka ny sitraponao. Dia vahoaka voatahy, vahoaka voaro, vahoaka no hamasinina izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.